taorian'ny famoahany CES izay voka-pifidianana ofisialy tao anaty fifidianana filoham-pirenena izay ary dia nanao fanambarana Andriamatoa Jean-Louis Robinson izay avy amin'ny antoko avana teny amin'ny Foibe ny teny Ambohimiandra tao anatin'izay indrindra raha moa no nanambarany fa tsy manaiky haniova fifidianana ofisialy izay navoaka ny fitsarana manokana amsana ny fifidianana io izy ireo. Tsy manaiky ny valim-pifidianana ofisialy navoaka amin'ny fitsarana manokana amsana ny fifidianana na ny CES izay natao tao anaty fahamehana. Io ny fantatra raha nanao fanambarana Andriamatoa Jean-Louis Robinson candidat ny antoko avana sy ny ankolafy Ravalomanana io ho tolakandreo tetsy amin'ny Foibe ny etsy Ambohimiandra. Manambary izahay tsotro zao fa tsy manaiky aniny valim-pifidianana iny, tsy manaiky hoy izaho satria tena gaga izahay, tsy nisy ny raisina zay fitorina napetrakay fa dia lazaina fotsiny hoe tsy nisy pirofo, nefa ny pirofo araky ny fahitanay azy dia maro be resahanay aminareo ihany moa zany ny pirofo rehefa avy eo. Tena tsy ekenay zany iny valim-pifidianana iny satria natao tamin'ny fomba maika nefa ny mbola petsaka ny zavatra n'ilain'ny vahoaka malagasy fangatahana mba ampitovy andreo bilta tany anatin'ny le fitoerana le urna ary ohatrany tonga dia natao akilabao fotsiny hoe tsy mety zany ampitovy bulletin zany fa dia tsy nekena. Namoaka pirofo manamarina ny fisiany Alabato Andriamatoa Jean-Louis Robinson izay nahitana PV nanaovana Alabato sary ary nilaza ho manana oronam-peo ihany koa ny antoko avana. Procès-verbal daholo ao anatin'ity fa ankoatrany rehetra mbola misy an'ilay pofo araky ny sary radio diffusé procès-verbal d'huissier ary sary ohatran'izao ohatra fa nazavaina taminareo rehefa tamin'ny fiditsika dia nisy sosy dia rehefa mifidy ianao ka omena bulletin unique dia rovitiny ilay sosy dia amin'ny entinao mifidy misy numéro eto ambony eto mijanona amin'ny sosy tsisy numéro fa maninona no nisavaina ny sosy ny bulletin ny bureau de vote sasany rovitina talohan'ny numéro ny sosy ary nafianina nakaiza zany hoe bulletin unique no rovitiny io toy ny pirofo amin'izany ao anatina sosy maromaro. Efa natao kosa ny alanenina rehetra mba hisian'ny fifidianana marina ary efa nisy hatramin'ny fionana tamin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mikasika ny fanemorana ny famoahana ny valim-pifidianana hoy hatrany Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Izahay izao ny tenako Dr Robinson Jean-Louis dia nanao an'izay rehetra tokony ho azo natao niaka hevitra tamin'ireto namany matsakaiza, anisan'izany ny hoe fionana tamin'ny nga Hery Rajaonarimampianina ka anisan'izany ho lazaiko eto aminareo eto nidinidinikay moaly izay natao tao amin'ny panorama natao zany hoe fivoriana karazany somary tsy ambaratelo ihany ka namoaka fanambarana naiky aniombona an'izay Imrala dia hoe ho sy niavina eo amasonareo mpanao gazety sy eo amason'ny Madagasikara ny rivaniny ny fandehany moa zany dia hifanekena zareo nanoratra n'le taratasy hifanekenay sy nga Hery Rajaonarimampianina hoe zay zany no izy fa dia ho atao sinia ny ariva amin'ny telo. Raha tena vita sonita amin'izay ty zavatia angamba tsy nisy firenena manerana ny Afrika na manerana an'izao tontolo zao mitovy amintsika. Nangataka ny fanafoana iny didim-pitsarana mikasika amin'ny valim-pifidianana filoham-pirenena ofisialy iny ny avy amin'ny ekipan'Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Nitaky ihany koa ny fanafoana ny CES faharoa sy ny fananganana CES vaovao amoaka valim-pifidianana marina. Fa dia izao zany ny fangatahanay foanana iny didim-pitsarana iny nanolotra président république satria lavinay marindrano ny nataony CES mangataka izay amoanana ny CES. Le CES faharoa io zany dia tokony foanana angalana CES fahatelo
ary zay CES fahatelo zay de mba angatahanay ho ijery reo fangatahanay rehetra amin'ny tena izy